Klasy tovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra ary ankasitrahana hatrany tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity ampiandohana dia anaovana fialantsiny amintsika rehetra noho ny feo izay tena kasoka farana tanteraka noho ny antony ara-pahasalamana na izany hatrany izy nefa mitony raharam-pirenena izay nanasantsika vahiny manokana ao amin'ity alina ity andriamatoa Christian Tabera izay avy ao amin'ny antoko politika tsy hitany Madagasikara manana kasikety maromaro ihany koa izy hoetisika rehefa avy eo fa efa vonona ny vahintsika dia ho ampidiritsika avy hatrany izy miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary Raba indrindra Christian Tabera anterina ny fiarabananao fiarabanan'ny malagasy rehetra ihany koa noho ny fankalazana ny fahatelo amby enimpolo taona nivelena ny fahaleovan-tena antsika nankalazana omaly ihany koa moa zany tamin'ny alalan'ny matso lehibe satria mifanindra andalana amin'ny naterahan'ny afololon-damy malagasy ihany koa izany misaotranao ihany koa tompoko nanaiky nasain'ny fandarana tamin'ny ity alina ity. Voalohany indrindra aloha na Madagasikara dia faly miarabanao aloha asika mifagnatrika eto hoe nahazo ny taranaka 5 sy fara ary lehilahy le izy dia zany ny atao hoe 5 sy fara tokotrany koa fa dia faly miarabanao amin'izay zavatra zay ary engany mba ohatran'izay foana ny eonatsika eto amin'ny zavatra tsara ohatran'izany dia faly miarabany voaka malagasy ihany koa tratry ny atsaramanitra lehibe dia ny fety ny 26 juin zany tena manamarika ny fahazahoana ny fahaleovan-tena fa izy io moa zany tena marina resaka fahazahoana tafika zany izy io fa resaka fahazahoana ny fahaleovan-tena dia ny 14 octobre mbola ho resantsika eo satria mbola fiarabana fotsiny zao dia manao kompatarana mivahoaka ny région ny Atsimatsinana zay ny Poirako dia ny district ny chef-lieu de région moa zany district ny Farafangana sy ny district anankidimy zay micomposé ao dia manao kompatarana ka malagasy rehetra ihany koa sy amreo malagasy diaspora zay manaraka ny sova fandarantsika zao ka dia misokatra ny adevitra na Madagasikara. Makasiraka tompoko araka ny namaraka teo misy kasikety maromaro any safidiko manokana aloha makita ny Madagasikara anao satria hevitra manokana no tena ho resantsika ato anatin'ny fandarana akoatran'izay anefany dia anisan'ny mpikambana ao anatin'ny gasileo ihany koa anao mpitarika mihitsy moa zany an'izay entité izay filohalefitry ny jeune RMDM ihany koa maromaro zany ny entité misy anao ka zany rehetrarehetra zany ho resantsika ato anatin'ny fandarana fa ity ampiandohana aloha ataontsika hoe Christian Tabera dia sokajina ho isan'ny mpanohitra zany ianao eto Madagasikara ny zavatra mampalahelo dia ao anatin'ny kambany RMDM ny antsoantso izay nataonareo zany amin'ny resaka nationalité vazany filoham-pirenena tsy ankalaza ny fety fahaleovan-tena tonga hatramina resaka fananganan-tsaina ny adevitra ny entina tamin'izany fotoana zany ary anisan'ny agressif mihitsy raha i Christian Tabera vity ny fankalazana tsy sokajina ho namany mamadika tanindrazana ihany ve hoe ny mpanao politika no tsy mitovy hevitra dia le fiandrianana lay sainam-pirenena lay 9 ny volana jona zay fety ankalazana zany atao hoe fahaleovan-tena sy ny naterahan'ny folanan-dazany mihitsy no dediavinareo zany ivadiana ka izay mihitsy ve le fomba fanaovanareo politika tsy mamadika tanindrazana ve nareo amin'izay zavatra. Tena tsara be na Madagasikara le question le fanontaniana zany eto zany zahay voalohany indrindra aloha ny ato amin'ny RMDM raha hitanareo tsy dia nitaona olona zany loatra hoe aza manangasay na aza mandeha eny Mahamasina aza mandeha eny io resaka question de moralité de conviction politique io resaka fahaleovan-tena na tsy fahaleovan-tena amiko manokana amin'ny Christian Tabera na amin'ny makitany Madagasikara tsisy firenena malagasy teto naleo tena zany fa sarisary fahaleovan-tena nisy teto hatramin'izay zany dia maninona tsy hoentina amin'izay ny adevitra fa hoentina ny amin'ny resaka fankalazana kale izy mako ny fandrinan-dalana amin'ny resaka code de nationalité dia tratra zany amin'izao ny filoham-pirenena amin'ny article 42 fa tena vazaha izy zany ny andray zany amin'io za tsy ilaza hoe faux débat io fa ny ay zany aty avy amin'ny taritin'ny filoha Marc Ravalomanana zay filohan'ny RMDM androany dia mba toko tena zahay
na nationalité vazaha io idiratsika le nationalité rehefa avy eo fa lay fomba le pratique politique mihitsy le pratique politique any Madagasikara rainao ve ho fier aminao am'izany zavatra ataonareo zany eny io moa zany rehefa lehibe zany de tapaka foana nitadipotra ozy ny amiral didiratsiraka zay fa raha ny fomba fijeriny raiko aloha zany ny Andriamatotabera zay filohan'ny antoko kitany Madagasikara zay candidat la présidentielle folo zay hatreto dia mety itovitovy ihany zay mianaka amle fomba fijeriny le resaka hoe pratique politique amin'ny resaka hoe fahazahoana ny fahaleovatena satria tadidiko tsara tamin'izy fon'izy mbola ministre ny asa mpanjakana tamin'ny andro niteteza mita de tsy de nanamafy an'io 26 juin io loatra izy fa ny zavatra nedivany tao anatin'ny conseil de gouvernement et de conseil des ministres tamin'izay fotoana zay dia ny tsy maintsy ankalazatsika ny 14 octobre zay nivoaka décret fa teotsika zany décrétevana fa nahazo fahaleovatena io resaka fahaleovatena zay mbola nitsangana ny première république raha ny tena marina ary teny Andohalo zay le izy de nahagaga be moa tsika taty aorina zany zay filoany tondra tsy de manisy asiny an'izy io loatra de zay no natonga anay hoe faux débat zany resaka hoe 26 juin fahaleovatena nomeny vazaha fotsiny ohatran'izao hoe tsika nge tsisy niady teto nisy any le niady fa sarisarinaady azonao fa rehefa nandeha le hoe resaka référendum ny 1960 nazahoana an'io fahaleovatena io sy ny 55 alohan'ny 5 taona nazahoana an'io mbola débat be io na Madagasikara ary zay no mahatonga anay avy aty amin'ny clan président zaf PSONAM amin'ny resaka hoe tome 1 tome 2 ary ny tome 3 moa izy lasa igny fa ny détaillé an'io resaka fahazahoana ny fahaleovatena io est-ce que le malagasy ve tena hoe maleo tena marina izy amin'ny lafiny rehetra vita ny fankalazana iny ary ny safiny andeha atafika ny filoham-pirenena raha mivalakafatra ny secrétaire mpanjakana mididiny gendarmerie-pirenena ny général Serge Seleny amin'ny hoe tsy mandray baiko afatsy ny filoham-pirenena ihany tsy mandray baiko amin'ny civily sy ianareo mpanao politika reny ny zavatra nitranga omaly tsy mahatsiaro menatra ihany ve nareo tsy mahatsiaro menatra zahay na Madagasikara fa zahay de mijoro amin'ny ara-dalàna amin'ny hoe tsy mandray baiko hoe tsy mandray zany foto-kevitra sady ady hevitra regny zany azonao ary ny ministre ny gendarmerie koa tsy zahay efa niteny foana tany amin'ny Aina Amanjery rehefa nifandona taminy ny ady hevitra tany amin'ny Aina Amanjery zay hitatsika reny tany amin'ny tondresaka tonga de resahako zany ny olona nome anao tsy maintsy ajenare tompoko foana azonao le iziny na zao ara olona nome anao na Madagasikara fa kosa mba tokony manana principe de moralité ihany io zany resaka zay le maha officier supérieur na officier généraux an'le olona anankiray tiako tongavana am'izay zany hoe manimba endriky ny foloalinda manimba endriky ny foloalinda olona efa tsy tokony hisafiny andeha tafika amin'ny ara-dalàna de mbola avelanao safiny andeha tafika ihany satria inona ny antony satria inona ny antony io article 42 io manko be da be ny mpahay lalàgna eto zany samy mirorotra zany manao silgoma na gymnastique juridique am'izay itiavatsika anazy na am'izay itiavany anazy am'le firohan-kevitra zay ombany fa raha ny tena io tsisy azo andikanany io article 42 anisan'ny tsisy azo andikanany tsisy interprétation fa exécution zany hoe raiky amby 10 andro taorianany voany iny taratasy iny de nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety zany ny fiadidianany république moa zany tamina lala nitaleany seraserany de milaza hoe tsy tokony andeha tsony zany adeby zany satria tsy nisy ny didim-panjakana malagasy milaza fa foana tamiteraka ny malagasy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ahoana zany no avalonareo eto ne sisy resaka hoe foana na tsy foana hoa fa mbola averiko foana hoe question de moralité de principe politique pratique politique araky le volazanao teo azonao i président Andry Nirina Rajoelina ne zany hoe président ny appellation sy mitovy amina Christian Tabera azonao sy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra zay mijerentsika eto resaka personne de personne publique zany izy azonao dikan'izany miatra avy hatrany io lalàna io fa raha zany olona ery amin'ny fokotany sisy ilavagna anazy ery sisy dikany sisy problème ny azahoako nationalité fa za fotsiny mametraka zany arariny zany raha ohatra ka olom-bo fidy na olom-bo tendro aux emplois de l'état zana Madagasikara de tokony mametraka hoe tsy azo atao ny manao double nationalité satria miservira foana hoa na makato foana an'le pays akoriny tsy hoe pays ratsy fa raha ny fototra napetraky reo mpanjanak'ireo teto ary zay anisany mbola ametrahany an'le hoe eto zahay
mbola manolotra ny otsosa io foana angatsika na Madagasikara jusqu'à maintenant azonao ny tiako tenena zany na double nationalité le filoham-pirenena na tsy double nationalité fa Christian Taberana mety ho filoham-pirenena ndray andro any sy maintsy mametraka ny memiziny foana ny firenena mpanjanaka fa surtout ny firenena tandrefana amin'ny pays zeny zanahany aty Afrika zany anisan'izany Madagasikara zany azonao ka io zany na double nationalité na sy double nationalité zay ny navoan'ny filoha Ravalomanana teo amin'ny fitondrana azonao satria pro anglophone trop loatra izy azonao de hitondra le fampandrosoana zay tsara indrindra amin'izany pays anglophone zany izy fa mbola mametraka ny memizy ny la France zany resaka fifandraisana ara-diplomatie na géopolitika zany sy maintsy sy azonao ialana zany ka io zany sy question na double nationalité na sy double nationalité raha Christian Taberana maneho hevitra azonao fa question de moralité wa io hoe est-ce que avita iady marina ve io olona zay double nationalité io iserviragny pays iny am'izao fotoana ady sarotra surtout les mondialisation ara-économique zao zay fotsiny agnanay anisan'ny averinao foana ny article 42 tsara aloha manamarika amin'ny pijery zany fa article 42 amin'ny code de nationalité izy io be deabe ny adihevitra samy resaka daholo zany ireo manam-pahaizana fa raha ohatra ka hoe ino arahana ozy ianao dia tsy malagasy tsony izy tsotra ny fantaniko ahoana zany no ampiarana nylay article 42 ao anatin'izao tranga zao fantatrao tsara ny pouvoir ao mbola ampelantanany zany filoha Andrinina Rajoely zany ka raha piatra an'io tsika ahoana ary ny ampiarana anazy raha piatra an'io tsika zany satria haiko le tianao tenenina satria le filoha Andrinina Rajoely mbola manana fanirina be hoe ilatsaka filohan'ny repoblika sy le pomba azy le mandobolobo azy zany amiko manokana ao zay volazany ty amin'ny fanoerana surtout ny RMDM zay miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana mba aoka re le article 42 mba tsy trangaloza eto ndraiky ahatonga nini zay tiany tratrany atongavana fa nenay avy aty amin'ny clan président Marc Ravalomanana zay miaraka aminy am'izao ny RMDM androty be ny mpanoatra ho an'ny démocratie de fifidianana ihany ary miroso asika zany amin'io daty zay napetra ny fitondram-panjakana io ka io zany resaka article sy ny resaka tsy article amiko manokana ma Christian Taberana maneho hevitra eto de mitondra n'le ady hevitra zany aleo avalony so de lazainy sasany ray ka zay nge tokony olany any ka zay nge mbola mamboaka ihany fa nareo nanakananay de amiko manokana zany de mitovy hevitra zany amin'ny avy aty amin'ny fanoerana avelao irotsaka daholo zay azo irotsaka avelao satria accord politique fifampiresahana eo ane le mahatonga ny filoha Marc Ravalomanana zay filohanay avy aty amin'ny RMDM mametraka an'le hoe ndao ifampiresaka mialohan'ny fifidianana ny fifampiresahana ane vita ao anatin'ny une semaine zany na Madagasikara de ndao ara zany ahoana ny amafana an'io article 42 satria zao tady io fa io filoham-pirenena am'izao tamin'ny 17 novembre 2010 nanao ny lalam-panerenana taillé zany tena nanao taillé sur mesure raha lamba zany de nataony azy nataony tao ny 35 ans mahazo milatsaka filoham-pirenena sy ny tariny sy ny zavatra tsy tany saitsika eto tsy fahotana mafaty zany revenao koa ny mitondra firenena de sy maintsy mikalkily ny anao fa ny problème am'izao miretorany aminy le problème azonao ary tsy de le article 42 loatra ny problème eto anisan'ny voalazany namanareo mpanao gazetiny solotena maharitsy ny France 24 eto Madagasikara zay ny vahiny vantanareo na Madagasikara fa ny any amin'ny resaka hoe ahoana io resaka bois de rose io zay anisany tamin'izany fotoana zany ny filoza Felbert de nametraka piason aminy fitoriana teo amin'ny tribunal de première instance ny TPI teo anosy zay ny solotenany Pasteur Edouard Tsarame avy aty amin'ny mouvance Nzaf sy ny mpanolo-tsaina manokana ao amin'ny commune Lalatina Ravalomanana tamin'izany fotoana zany ary mbola ao zany dossier zany hoe ahoana io fanondranana an'io andramena tsara-dalàna io ity article 42 ty zany eo ihany fa io fanondranana an'io andramena tsara-dalàna io zay voalazan'ny namanareo mpanao gazety zay soloteny maharitra ny France 24 teto Madagasikara raha ohatra moa tsy hiverenatsika la intervention satria miresaka an'izany Gaël Borgia moa tena ho resahana anisan'ny vahiny izy ary nambarany fa hoe ho takalony tsy fiorotsany ho filoham-pirenena tamin'ny 2014 no nazahoana le nationalité fa akoatran'izay ihany koa dia nangataka izy ny amin'ny tsy any anjehana azy tamin'ny
fanongranana sy fivarotana ny andramena zay ray fa itsekilany ihany koa tsika manana natao hoe lalàna iraisam-pirenena zay mifehana zany andramena sy ny fitrandrana ary ny famarotana an'izany zavatra zany ny zavatra ady hevitra nefa ny efa ty amin'ny 13 zany efa 10 taona ty arina zany tsika no miverina amin'ny ady hevitra tadiavinao tenena zany voafafa automatika le heloka zany le heloka zany io zay nanondrana le andramena ka zay teneko hoe inona le force oentin'ny opposition androany zao ny force oentin'ny opposition de mitodika amin'ny vahoaka malagasy ny opposition zay taritiny Andriamatombo Marc Ravalomanana zay chef de l'opposition dans toute l'île zany za mametraka hoe tsy lavaniny am'zany zay fanoerany fa tano le date mpifidianana de aza miemitra tsony de taterao fifidianana amin'ny taona ty araka ny voalazany lalam-pandroena tapitra ny mandany filo azonao raha ilatsaka izy de anazy zay tairo fa zay avy aty mifanoerana tsy matahotra nizaniza mihitsy miaraka amin'ny Andriamatombo Marc Ravalomanana io de ny tiako tenenina de zao nao milaza teo hoe satria ny tiany mpitondran'ny fitondrana hoenao amina andro any mako de hoe so de hoe ho argumentevana ndray zany na iarovana hoe na aniliana olona le resaka code de nationalité Andriamatombo filohan'ny République ny Madagasikara eto de faly miaraba anazy ihany koa moa zany tamin'ny fetiny ray sy tamin'ny 26 juin omaly navitany safiny ny diatafika rehetra satria tahadidio fa reo nomination de par décret zay oetin'ireo chef d'état-major sy ny ministre ny miadidiny gendarmerie sy ny ministre ny folo alin-da sy ny tariny zany dia voalaza tokoatra aloha ao anatin'ny lalam-pandroena na Madagasikara sy amintsika vahoaka malagasy fa izy ny filo faratampo ny folo alin-da azonao na de hoe everina raha fa hoe mametraka nyty article 42 na sy article 42 ty tsika eto ny azany eto dia mametraka ny opposition intelligente na intelligent foana am'izay zavatra zay tsy ilavaniny am'izay zay avy aty amin'ny fanoerana fa vita iny ny fisafonana ny tafika inona moa ny vokany ary inona am'izay zany salega andeha manomboka androany atalata satria ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta raha ohatra ka niona teo amin'ny assemblée nationale izy talohan'io izy dia nisy ny conseil de gouvernement tadidio tsara fa tsy maintsy io izy tao anatin'ny communiqué ny conseil de gouvernement na Madagasikara fa nametraka an'le hoe tsy maintsy diakevitra ny lalam-pifidianana fa rehefa teo amin'ny assemblée nationale ndray ny premier ministre lehibe ny gouvernement tsy adiakevitra tsony fa manjary efa kely efa tery ny fotoana fohy fotoana de ny loi de finance rectificative ara reny fandehany zany ka dia nataon'zareo am'izay tiavan'zareo anazy zany le izy hatram'izao fa za na Madagasikara tsy mahatsara atsika gasy any tsy mifampiresaka so hoe ao anatin'ny sakoroka atsika vao ifampiresaka rehefa avy eo ka sanatsy ny vava ho alaina le teny mahazatra any malagasy hoe nisy avorovorika ilatona fangatsy mesy misy avorovory ilato amiko manokana zany prévention izy zany hoe fisakanana mialohany tsisy ny problème ndao ifampiresaka ary zay nena Madagasikara zay miteny ifampiresaka lava io tsy fatahorana an'le fitondram-panjakana sy voandroany ianareo fanoherana no nitaky an'izany atao hoe fifampiresana zany za miteny anao Christian Tabera fefa nanomboka 2021 ianareo ny antsoantso an'izany fifampiresana concertation sy resaka rehetrarehetra ny voizinareo fa mandraka ty aloha ny androany tsy tamiteraka le izy ary ianao zao anisan'ny vazavaza tany amina fandarana tamina fahitalavitra raha vaviny amin'ny volana jona i zavatra hitrangy eto tsy maintsy anomboka ty teza mihitsika eto ianareo lasa kiteniteny foana lasa oentin'ny fo sy salam'izany le fanaovanareo politika tsy manana argument tsy manana pro izy ho tapitra indray le volana juin de tsy tanteraka le resaka ny resahanao zay nampanantenanao ny vahoaka ka inona no azonao amalina zany zavatra rehetra makasitraka la malagasy ahoana mazo misotro zikely aloha zay omenao mazo kely namana azoko be malama aloha fa miala atsika kely tsy manino zany enao sady mieritreritra ihany enao zany de zao le izy alefa ihany le fisotroana jus zany de hitanao le izy na Madagasikara marina fa nanome promesse ny vahoaka malagasy zany tamin'izay zavatra zay fa zao kosa politika ane tsy asina loka izy ty na asina lery fa efa tapitry ny 26 juin zay nangatahany filohan'ny République tany amin'ny filo Macron fantako fa ny discussion tany aloha aloha ilamina kely le 26 analyse koa za tsy miteny zay ny tenen'ny tany aloha aloha ilamina kely le 26 fa rehefa tapitra ny 26 tanterahana le zavatra rehefa avy eo fa za mino sy manantena inona le ho tanterahana no tanterahana za tsy miova amin'ny hevitro raha zao contexte zao na ny CNI za nanatrika tao ary za no miteny farany tao engany eo mba tsy misy zavatra manga ho valopolo-isanjato ny fionatsika teto androany manao ny CNI tamin'io fotoan'io tamin'ny fionana farany teo fa engany mba tsy hitranga na mba tsy ho isy le zavatra
ao ambadiky ny rideau inona moa le zavatra ao ambadiky ny rideau na ao ambadiky ny lalatsara ny zavatra resana mpanao politika eto ne mandainga daholo ary mesara velatsy voaka malagasy na Madagasikara za anatiny ifinako aminareo voaka malagasy zay fa tsy za loatra ny lideny zay fa ny mpanao politika avy any amin'ny mpitondra surtout mesara velatsy ny zavatra ho ataony io tsy teneniny io inona zay zavatra ho ataony eny de tsy tanao fifidiarana izy tsy tanao fifidiarana izy za miteny aminao ny voaka malagasy teny mikanjany barea faly satria misy muzika misy spectacle de misy ino de zay mandihy fa tadidio fa nano filory république manao le danse classique aza miaraka amin'ny Ramatoavady miaraka amin'ny Ramatoavady ndreny efa miasa loha hoe ahoana fa efa 4 jours 4 mois na 3 mois sisa Ramatoa ohatrany ampiteneniko zany le sary azao satria tadidio fa marary amin'ity fitondram-panjakana ty zay taretin'ny filoha Rajoelina ty zany hoe tsisy fahefana zany tsy mahazaka période de soudure io de désert io na Madagasikara ohatrany zakanay miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana za iny mahazaka an'izany satria zay manana philosophie hoe ny mpanohatra androany ho lasa mpitondra raha-pitsanarina ny firenena miaraka aminy afa ohatrany nandalo désert ihany izy tamin'ny fitondrany nandalo désert izy fa ny menimenina izy satria zanaka mamparany ihany ane le filoha Rajoelina mampianiny nisy ny finansiny tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro ny tetezamita zay nametrahana ny gouvernement sy ara-dalàna io tamin'izany fotoana zany fa rehefa aveo moa tratran'ny accord dia ara-dalàna ihany izy tratran'ny accord politique tany Maputo sy iverena kely izy hoe ina le tianjareo atao raha tsy tianao fifidianana ny tianjareo atao io hitady hevitra izy io dans tous les moyens ahoana ny manévrena resaka code de nationalité verina kely tsy ny voavoaka ho azy reny raha tsisy fifampiresahana tamin'ny filoha Macron tao hoe ahoana ny anapoahana an'ity dossier ty ahoana ny dramatisevana an'ity sur les médias international miangavy amin'ny France 24 scénario eto toerana mba ilazana manœuvre dilatoire io andray zany sisa zany hoe varina any daholo zany ny mpanao politika sy ny voaka malagasy de ahoana marina moa zany fa filova za ahoana marina za manentana antsika voaka malagasy ndana vérifie ny lisy mpifidiananao ianao zay mijery an'andro any fa ny fifidianana tsy maintsy hoisy ary tsy maintsy andeha ary terena mihitsy ny mpitondra fanjakana tsy emitra amin'io 9 novembre io sao de tady argument hafa eo ndray raha ny resaka ny fanovana tamin'ny seny moa zany laka misy teo ianao milaza fa teny dia hoe ny 12 ny volana jolay ho avy izao no amoaka ny didim-panjakana miantso ny mpifidy zany ny fanjakana malagasy zay aloha nambarany ny filohan'ny seny tsy maintsy hoisy ary tsy maintsy atreto mbola tsy miova zany fa 6 novembre sy ny 20 décembre fidonana faharoa zany raha ohatra ka isy izay zavatra zay ny fantaniko eo amin'izay fanomanana ny fifidianan'izay ary de hoe efa nisy an'ireny le hoe fionana ny amin'ny fanatsarana ny sotram-pifidianana sy anjaisan'ny rehetra anjara ho ny seny nahafapo anareo ve le izy manahoana ihany koa no mety andraisanareo ny seny mandray ny tolo-kevitra reo ve ny seny sa mety fombafomba fotsiny zay nambarany lera zay vovonana fa tsy nanatrika an'iny satria tsy niraisan'ny seny akory ny tolo-kevitra eo fa ataon'ny fitaovana fotsiny amin'ny partenaire sy ny mpamatsy vola ny fampiaonana ka ianao zany anisan'ny namaliny antso manahoana ny fandraisanao any seny tena raisany ve ny tolo-kevitra avy ny mpanao politika sy ny parti politika ny amin'izay atao hoe sotram-pifidianana sy andraisany rehetra-njary zany aminah aloha raisina ampiasara velatsy le izy satria izy mahafantatra izy lehibe ny seny sy ny membre ny seny anankisivy eo de mahafantatra fa tsisy fifidianana amin'ity 2023 ty fantany ane zany Christian Tabera miteny zany eto rassuré zany ina mprofo afanao za hoe rehefa ny filoha Rajoelina misakotakotakina mifagnotakotaka ohatran'io inona moa tiako tenenina am'zany mitady hevitra mihitsy tsy ampisy ny élection fantako zany tamin'ny izy mbola nitondra tetezamita ny tarany regny tetezamita jusqu'à ohatran'ny Laurent Gbagbo tany Côte d'Ivoire reny ary ny problème ane de ty amin'ny resaka code de nationalité io lazaina fa tsy Ivoriana ny filoha Ivoriana am'izao ny Alassane Ouattara 3000 morts fagnotakotaka tao ka tiako tenenina avelao agny aloha igny fa tsy mampiavana antsika iny fa avelao le ny filoha Rajoelina ilatsaka ary ny daty zay nitendrendreo de avelao ho io fa za matoky ary ny filohan'ny seny de mahafantatra tsara fa tsy ho fifidianana amin'ity raha io rythme azy fa ianao miteny aloha izy latsaka midika zany fa tsy matahoatra ny filohan'ny Rajoelina tena tiako be mihitsy satria ny tena tiako be mihitsy satria mpanohatra matahoatra ny ministre serasera ho izy ianao tao raha ndray fitenenana ny filohanay avy aty amin'ny fanoherana de ny filoha Marc Ravalomanana no memboninahatry eto ny teny fotsiny izy ny zavatra nazo anay tany Atsirabe bombardement nazo anay tany ary namafisiny za zao teo akaiky anazy teo hitany za miteny androany tena mafy zay nazo anay zay zany teny hoe tsy mivoaka anao ndre mato filoha fa ao anaty climat ihany anao fa aloha eretanay eto miaraka amin'ny vinaigre eto fa mafy nazo anay Atsirabe
fa raha ity fandarana ty tsy omby ty tsy tapitra eto fa ny filohan'ny serasera ny filohan'ny ministre serasera araky ny mba tsilitsofina henonay nandefa nireny force spéciale reny teny taritin'le capitaine teo azonao fa ny préfet nanome ny gouverneur ny assiste pas question nefa araky ny mba fahafantarako amin'ny mahazanaka administrateur civil na de classe exceptionnelle zanaka Andriamatoa Tabera nitezaina tamin'izany ary mba nisany mba nianatra ihany koa zavatra zany ny autorité civile ny mibaiko ny autorité militaire amin'ny alalan'ny chef district lehibe ny OMC tsisy autorité civile amin'ny alalan'le préfet teo toray grenade reo olona reo tsy toray grenade reo olona reo azonao inona moa problème na Madagasikara raha hiditra ao anatin'io enceinte io zahay enceinte manokana privé fampandrenesana eny tokony atao amin'izao période préélectorale zao ho an'ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny Pombazy zahay zany de miditra ao anatin'io enceinte privé io zany zahay de cadreny ny OMC fotsiny zany zahay rehefa avy eo ny mpitany filamy inona problème fa ny baiko avy aty il suffit que hoe tsy mahazo miditra ao fotsiny reo olona reo de proof zahay efa tsaiky tsy ino fa proof-ny zany ny inoko azy rehefa ny teny ny première porte-parole ny gouvernement dia ny ministre ny finjara-pahefana zay kopahako tanany eto ny ministre Pierre Oldera zay ajaiko ray aman-dreniko azonao de ny lamina tsara ny fomba fiteniny fa tonga de nitsangana indray tsangana tsy natsola le ranabaviko tiako indrindra amboniny tany dia niteniteny eny le filohanay teo zany filohan'ny fanoerana teo zany ny statut nefa tsy mitovy izy ange ministre mandalo mazava ny tony teny Filoha Marc Ravalomanana tao fa efa namandalo izy contrôle avy any zavatra ataotsika satria firenena raha manana tenin'olon-dehibe zany hoe kabaro tsy valiana zany ny tena marina azonao le izy fa de nitsangana andray ka nomena itari ange nareo tsy nandray ka nomena fa nga le toerana tany ange manana tompony fa eske nanao demande tam'le tompony ve zareo azonao le izy hitanao zany le pomban'le fitondram-panjakana zany tsy mahatsiaro misy izy androany fa hoe fa faible azonao de mbola miseho matanjaka zany inona mahafaible anazy mahafaible azy ny vinana mpanantenainy tsisy tanteraka na iray aza azonao foto-drafitrasa zany andananao na Madagasikara mijery foto-drafitrasa tany Morondava zao raha ohatra ka ny ministre serasera ny adidiny any no teneny eto tany eny rodana mialatsiny fa lavitra tolaka koa tay ambonim-bato izy ohatry ny sud-est agny ino moa tiako tenena ka nambarany fa hoe mbola tsy vita réception miala inany am'zany fa tsy zay avy aty amin'ny fanoerana nanao an'io na réception na sy réception zay fanarana nazahoan'ny marché public agny fa gnanay fotsiny hoe de miteny hoe io le zavatra natao rodana tsisy cyclone tsisy oram-baratra de hitanao le izy ohatrohatry zay daholo zany izy milaza hoe vita daholo ny foto-drafitrasany 5 ihany raha ny saiko satria zay io manana antenne na tous les districts zany na ny antoko-kitany Madagasikara na ny CRN zany na ny avy aty am'lehibe ny fanoerana zany ny tiako Madagasikara zay tanindrazany ambonany Madagasikara moa ny appellation eo amina am'izao dia manana antenne ne hoe zao ny aty zao ny foto-drafitrasa zao ny mbola tsy vita zao ny mirodana zao ny mitsiatsiatra zao no hitanao le izy nataotao anasafay zany io zavatra io azonao dia izay zavatra zay zany anazy moa zay fa asketo efa miresaka fin du mandat sika araky le volazanao teo nareo veo zezanao matoky ary mbola ifanina amty alefaso tsy matahotra ve sisy matahotra zany eto Madagasikara ary zay misy ny tena tianay avelao fonosy any le article 42 de milasa le filoha am'izao fotoana zao ifaninana amin'ny filohan'ny fanoerana avy aty de Andriamatoa Marc Ravalomanana zay de votom-pinoana satria izy nametraka hoe mino fotsiny any izy rehefa miaraka am'Zagnahary ka zay zany eto de mametraka an'izay hoe terror le fifidianana azay am'tsatsony azonao ary raha vao io satria efa miditra efa ity 3 jours 4 jours ty mako efa tsy mikonty amiko azonao efa hiditra am'le 12 avant le 12 teo zany tsika zany de hitako le premier ministre hoe asay déclaré ve fa ampiantso ny fifidianana ary zao zavatra teneniko tsy haitsika zay zavatra hitranga ao ambadiky le rideau miavany io daty io azonao ka sandrina manko ny tirako manaraka hoe am'le hoe zotra-pifidianana manahoana ny fahitanareo anazy satria anisan'ny ady hevitra eo zany ny vola aloha fa eo ihany koa ny lalàna mife hitondrana zay fifidianana zay iny ihany koa ny refonte zay vitan'ny CNI zany mahakasika ny lisy-pifidianana madikitsika hoe tsy satra aza mitanjona ny amin'ny 13 millions 14 millions io aloha zany zao ny lisy teo 10 millions maherika sy ny sahala am'zany lisy-pifidianana resaka vola ary ny resaka lalàna manao ahoana Andriamatoa Christian Tabera zao moke
Ny lehibe ny fanoerana Andriamatomary Ravalomanana zay sorako azy satria ray aman-dreny tia filaminana amin'ny taonany iny dia nametraka foana hoe mbola tsy tara ozy izy raha manao interpellation na mampahatsiahy na mampahatsiaro ny avy any amin'ny CNI ny ACC mila tokony amboarina io mila tokony amboarina ihany koa izy ny resaka lalam-pifidianana azonao dia tsy hoaty dia zao zany na Madagasikara saotsika vahoaka malagasy mijery eto raha ohatra ka tsy raikitra zay zavatra zay fifidianana tsy azo emitsatsory fa tapitra ny mandany filohan'ny repoblika nareo mavahoaka malagasy zay mijery eto efa leo an'ity fitondram-panjakana ty ny akamaroany na ny any ivelany na eto atoerana zany dia andao aratsika zany azaky tena arany CNI zany fa mafy be nareo azaky tena ny loi électorale io zany ao avadika code électorale satria nareo mafy be ihany koa aza jerena ny resaka mombamomba ny ACC fa nareo mafy be fa zahay avy aty amin'ny clan ny fanoerana zay taritina Andriamatomary Ravalomanana dia vonina hiatrika anareo satria David miady amin'ny Goliath ty dia on verra izy ny vazaha fa terror fa fixe fosiny kosa aloha ny datim-pifidianana hoe le 9 marina ve ny tena sérieux mba tsy ilazako miveriberina eto hoe misy zavatra ao ambadiky ny rideau zay mbola tsy teneniko avoaka malagasy eto fa efa namafisinao teto ihany dia efa manangatrangany zany le resadresaka honohono fa mety ho réalité ihany izy enfin dia le resaka génie io zany azonao zany hoe gouvernement d'entente io hoe pour organiser les élections zany amin'io zavatra inona moa ny gouvernement d'entente dia reo technicianna sy ny tarin'ireo dia zahay zany avy aty amin'ny fanoerana raha ohatra ka io ndray nilazana fa hoe hitady toerana na tsy hitady toerana amin'io dia manaraka ny tenin'ny Filoha Marc Ravalomanana zay hoe ajanona io fa toizo ny élection dia tazono hatramin'ny farany le datim-pifidianana le 9 rasanareo ary iangaviana atanandro misy tompoky lasy tompoky vavy ny Filoha Rajoelina satria tsy manan'olona tsony ange le TGV mapara raha tsy izy raha ny fahazahoako azy sisy matoky tena tsony zany raha tsy izy rery ihany reo zany le mpila ranondranony mandrosaka ny Andriamato Filoha ao anaty fotaky miara-pombo raha ny fomba fijeriko azy fa za matoky fa ny Filoha Rajoelina de conscient mijery andro any fa sur les résultats IM PM inona koa le velorano fatelo ambe folo ty ny teny ny Filoha Rajoelina hoe tsy hanao politika tsony izy raha tsy vitany ny lalana RN13 izy azonao dia aza lazaina fampanoatra botolo eto raha milaza efa vita ve le izy sa efa ho vita ao anatin'ny 4 mois na 3 mois jusqu'à mois d'août ve le lalana RN13 zay misy ny rafozako agny satria efa nambadiako avy amin'iny faritra iny dia za zany tena minsista misy eto azonao hoe asa ilatsaka ve ny Filoha Rajoelina itazany teny nomeny ve izy azonao fa niady izy tsotra alatsao manaova congrès ny atoko TGV ny mapara mako tsy antoko fa vondrona toko ny RD tsy antoko fa vondrona toko io zany tokony ho haitsika mpanao politika ny manavaka an'le vondrona toko sy le hoe antoko raizany azonao ohatrany hoe ny RMDM tsy antoko fa vondrona toko izy ao azonao ny CRN tsy antoko fa vondrona fikambanana maro samihafa ny comité de la réconciliation nationale zay nirahana PSONAM nirahana tamin'ny Filoha Zavelbert dikan'izany manaova congrès nareo dia lanio agnaty congrès ao anatin'ny TGV zay vao misokatra satria ny problème an'ity fitondram-panjakana ty ne raha vao ny olona lany amina plateforme dia sahirana izy rehefa aveo migeren'ireo plateforme reo zay ny problème an'ity azonao mapare IRK IRD tsy haiko tsony ny appellation ka tiako tenenina mirotra Andriamato Filoha avelao ny article 42 amin'ny mahamalagasy mirotrahanao hoe mba tsy abe resaka andreo mpombanao surtout le mpahay lalagna ao anatina androm-panjakana ny sasany moa any anatina sénateur dia mametraka mihitsy sady juriste magistrat izy azonao dia zao io zao hoe sasany filohan'androm-panjakana zao hoe na teo alohany am'izao zao hoe Christian Taubira midéclare eto ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny fanoerana ny avy aty amin'ny fanoerana tsy matahotra hiatrika satria tsy indroy mangitra ranonampango sy indroy mangitra ranonampango izy zay sud-est alefasao am'izay ary ty ndray mitoraky ty ary za matoko a fa ny Filoha Rajoelina zany na nisy article 42 na tsisy article 42 amin'ny resaka code de nationalité io izy efa tsy lasaky zany efa vonina ny tsy latsaky izy fonareo ny taraikeo dikan'izany manaova congrès satria ny avy aty amin'ny fanoerana zao amin'ny alalan'ny tanindrazany ambonan'ny Madagasikara dia ny tim zay misokatra amin'ny hervelona rehetra dia manasa atsika vahoaka malagasy amin'ny asabosy zao moa ny premier zay isian'ny congrès anaovan'ny Filoha Marc Ravalomanana fanambarana miezingezina mikasika ny raharaha-pirenena sy ny
idirana am'zany lafiny fividianana zany. Anisan'ny resan'ny pombazy ataoko tsy resatratra kely amin'ny hoe raha mirotsaka eo ny filohan'ny Ratsuel premier tour de vita ana ny resanareo an'izany zao hoe io moko zany ambiance spectaculaire rehefa manao politika anao sy maintsy mba magnome fafalifalinana pombanao sy pinapinambola aminao ao sy mitaditady ranondranony na mitaditady rakena aminao ao sy mitaditady marché sy mitaditady fivelomagna fa raha anao ve na Madagasikara so nivoaka malagasy na ny pomba na sy ny pomba de au possible ave raha am'izao contexte zao na Madagasikara bazafady voalohany aloha misy géopolitique io matou les dossiers article 42 zay nivoaka avy any amin'ny Quai d'Orsay avy any amin'ny firenena mpanjanaka atsika de efa milasy azy zany ny la France zay nivavahany azonao satria tadidio fa nilokaloka misy le filohantsika ty fa tsy hitovy amin'ny Comore atsika ary tsy mila mpamasy vola izy na ziskany amin'ny 2060 atsika io zay raha mbola reo mpamasy vola izy amin'ny vavazaha azonao lizy io ane na Madagasikara raha hitarina ane ty zavatra code de nationalité tsisy hifankahitana ty débat ty fa izay le tenenako hoe zahay tsy andany andro amina faux débat fa alefasy fifidianana io de allo hitotona amin'io atsika de allo eo mahita hoy izy anao teo hoe nareo ve tsy matahotra tena tianay be mihitsy ary faly aho izy hoy izy ny filoha Marc Ravalomanana ary tena faly ifaninana amin'io filoha io amin'ny ty ndray mitoraky ty fa zahay dia matoky fa ijoro ivoaka malagasy io iaro ny fahamarinana sy ny fahamasinana ka hipetraka eto ny rariny sy ny isiny satria tadidio na Madagasikara fa sy maintsy ny légitimité foana no mitaky légalité eto Madagasikara fa ny premier tour de vita aza magninofy nareo pombazy na ny mandat hita tsara rehefa avy eo aza magninofy mba misy logika ihany ane minimum des choses raha ohatra ka satria nareo zany miantso hoe fifidianana ihany fifidianana trany raha sanatria ary misy mifanohitra an'izay dia ahoana zany mety tsoraitra ny fifidianana zany ka ity de itovisako amin'ny ity zany je mangazy que mon langage io zay itovisako amin'ny GFFM mandray ty na fifidianana na mety ho teteza mita zany nisy eo eto avy amin'ny itiavan'ny fitondram-panjakana azy vonona foana Christian Tabera vonona foana ny atoko kitany Madagasikara ary vonona foana ny CRN ny hiatrika an'izay zavatra ka le Christian Tabera ino ny tena tadaviny fifidianana sa raha ny tena tadaviny Christian Tabera am'izao ka akatoka e mandat zao efa leo zay le magasy leo koa zany zay efa tena leo nivoaka malagasy miaraka aminay gasy leo aleo andeha fifidianan'io amin'io endriny itiavany zareo azy io satria zay ane rehefa miteny aty na ny filoha Marc Ravalomanana lehibe ny fanoherana ny tiam-panjary sy ny tiam-pisy ny filaminana de lazainy zareo hoe matahotra fifidianana matahotra an'izao nefa mazava ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana araka le teninao teo mila concertation nationale tsika ozy melohan'ny fifidianana tany amin'ny 2021 nareo efa tsy nenony ny fitondrana tsy nenony ny fitondrana zay tsy maninony zany na Madagasikara satria enao mbola eo de mihevitra anao hoe mbola hoe pombanao daholo reo olona reo na ny segny gendarmerie na ny ministre ny défense ny azy zao ny tena marina raha ohatra ka nisan-jatony de ny olona voatendry ara décret mitazona commandement sisa no mitazona ny filoha Ratsuel leo eno za miteny androany zany arenin'ireo lehibe ny commandement reo arenin'ireo officier subalterne na sous-officier na officier supérieur na officier généraux zay mitazona na tsy mitazona commandement anamafy an'izany teniko zany androany fa zay sisa mitazona an'io eo zany hoe sila kofé zany sisa fa tsy sila mpanjaitra no mitazona azy eo sisa azao ary faly amo zany ny teny avoaka malagasy androany fa omaly ny farany safoany ny andeha tafoka farany araky ny lalam-pandrenana sy maintsy misy filoha vaovao eo amin'ny 2024 na Madagasikara eny ary tompoko zay ny makasika an'iny ivadika resaka hafa kely fotsiny atoko indray mbava aloha satria nivoaka ny zoma teo ny didi-pitsarana makasika ny namanareo gasy leo andriamatonina ambinina manoloana ny raharaha tetsy amin'ny kianja ny telo amby folo mena araka tamin'ny ramatoa Doris Rakotsamela zay vada mahery lanto manandafy roa taona sazy miantona amin'ny akapobeany nanahoana aloha ny andraisanareo an'izay zavatra zay ary inona no mety ho fiatraika an'izany any amin'ilay vovonana gasy leo mihitsy manomboka hatreto voalohany indrindra aloha dia faly miaraba ny syndicat ny mpitsara moa zany eto aloha zany satria ao anatin'io syndicat io hoe maro mba misy ihany namana sy tonga no agnara eto hoe mba fanakalo hevitra tapandany reny raha teneninao zany ny namana nambina mahery mampianina zany na membre co-présidente amin'ny gasy leo dia nametraka an'le hoe zay ty fandalana ody sady tsisy nanompa tany filaminana na outrage zany teo hoe araky ny reny sary zay hitatsika reny
ka hoy izy anao manontany teo hoe inona zany ny toyany na inona ny hoe ho ataonareo hoe midika inona aminareo membre ny Gasleo reny zavatra reny midika atsonjay reny zany fa reny zany atsonjay diplomatique politique reny fa tsy avy any amin'ny fitsarana namoaka an'le 2 ans de sursis fa reny efa mihoatra hoa efa averiko foana zany na Madagasikara ny reo mpitsara reo zany de lasa instrument judiciaire fotsiny izy reo zany amin'ny ambaratonga mpitsarana zay misy azy tahaka an'izany ny any amin'ny TPI ny any amin'ny pôle anti corruption zay resatsika rehefa avy eo ny any amin'ny Bianco ihany koa zay resatsika rehefa avy eo raha nivoaka reny didim-pitsarana reny dia isorana zany ny ambaratonga voalohany zay namoaka an'ireny zay tsy amin'ny ampoany zay tsy tao anatin'ny sainy akory ny ara azonao ny anomeny reny fa misy lamosina ao ambadika ao namoaka hoe ataovy an'izao ty fa tokony mba nataon'le olona nanome baike politika tany zany hoe ataovy 3 mois satria fa zay efa horava ihany satria fantako ny olona nanao an'io zay tsy tononoko agnarana eto fa anisany membre ny gouvernement tao zay vehivavy ny ministra nanomeny eo azonao fa za moa tsy fotoanany fitonana anarana eto zany azonao fa za miteny eto raha ohatra ka hoe any amin'le afatra de tokony teny za io tenen'ny Christian Taberandroany io ka isorana zany ny ranabavy sy rahalahy zay namoaka an'ireny didim-pitsarana reny ary namela moa zany ny lalàna hoe manao parcours indray zany mandravana an'iny didiny zany hoe il suffit zany hoe ke libre aloha zany le namanay azonao de rehefa libre manko anao ety velany ety hafa ihany miady ambony tany to zay miady anaty rano anaty sambo agny dikan'izany zany isoragny zany rafi-pitsarana zany tam'regny didy zay navoaka reny na de tsy nahafapo ara le izy tsy avaty aminazy na avaty aminay fa avy am'le didy politika zany igny dia zay zany ny azoko ambara amin'iny na Madagasikara zany mafinaritra zany fa mbola mitoy ihany sa efa fay nambinina tsy resaka tsony resaka politika zany tsisy mahafay na misy tsy mahafay satria araky le voalazako anao teo ny ranomagnitsy ny politika de gnaponja zay ranomagnitsy omitsika mpanao politika ka rehefa mataotsy ny gadra da ka magnano ty raha ty zay de fa zakaiko lateo fa zany hoe tena politika tanteraka isa zany ny ao ambadiky ny ao ambadiky ny moko na Madagasikara iaho aza mbola ho sikirinao eto fa mbola sy fotoana itenenana an'izany zao fa ho teneniko ihany diplomatiquement le izy araky le voalazako teo fantako hafa le mpitsara namoaka didy raha mihaino an'andro any dia mitovy hevitra amiko fa tsy sitrapony namoaka ny didiny ary tsy par rapport ny délit na défaut navoaka nataony nambinina teny inona moa ny défaut na délit nataony sana outrage mpitany filaminana io motif anylazaina fa nabigadra azy io tsisy nataony nambinina teny zany na andray ara azonao fa misy olona ao anatin'ny gouvernement io zay vehivavy miketrika misy gadrahoany fa bevava reo Gasleo reo satria tadidy io fa zao mouvement rehetrarehetra zao nandeha ny motion de censure ny gouvernement tadidy io fa tany amin'ny 12 février zahay mbola nanamafy ny fitakinay mandrasa ndraikitra ny androm-panjakana isantokony satria manitsakitsaka lalam-panorena na tsy any amin'ny filohan'ny repoblika ty fitondram-panjakana ty inona nandraikitra raisinareo nisy article 10 tao amin'ny lalam-panorena zay nentinay tegny fa ny problema kelinay fotsiny zay fantatsay ary isorako ny président ny ACC ny considérenay tam'izay fotoan'izay hoe tsisy sy ny tombona hoy izy le zavatra nentin'ny Gasleo tety fa kosa hoy izy tsisy olom-bofidy niaraka nametraka an'ity zavatra ty kanjo moa ny SDDID ny ravaina tsy amin'ny fotoanan'iny dia rava teo daholo rehetrarehetra processus démocratique any am'izao rava daholo zay tiany ty mpitondra fanjakana ty ho atao zany gn'ataony eto azonao ka dia manasa anareo mpitondra fanjakana manaovany ataonareo na rehefa efa 3 volana sisa na 9 bolana raha ohatra ka tsy latsaka ny filohan'ny république any amin'ny 19 janvier zany fakahita azonao fa zao kosa amafisika eto ity gouvernement ty kosa aloha de takiko ny andravana azy satria inona ny antony sy ity ny gouvernement andeha aleo ka apisany zany fifidianana ekeny rehetra mangarahara ary transparent zany ty tsy gouvernement an'izany io gouvernement takinao io zany rehefa horava de isy gouvernement vaovao io de ohatrany ahoana ary nendriky zay so de zay le génie ka zay za tsy milaza hoe génie na sy génie na tenna na sy tenna ny génie moa de gouvernement d'entente fa ny tenna moa de transition d'entente zay proposition avy any fitondrana fa tsy ekeny besiny maro na ny mpamatsy vola tsy manaiky aneo fa ty génie ty nefa plutôt ankasitrahany mpamasy vola ankolaka izy io ka za miteny fotsiny azonao niady mitazona an'le référence satria za rehefa manao politika de maka référence na langage maka référence na olombelona dia ny filo maro karavalmanana zay nametraka tany atao masina hoa tamin'ny 2021 zay napatsaivinao teo ilaina ny fifampiresahana ho izy même aza ny filohany tsy ny filohany moa zany fa ny évêque
Monseigneur Odon Razanak'olona tao amin'ny CNI dia tsisy afa-tsy ny malagasy mifampiresaka ihany izy ny azo atao zany rehetrarehetra zany rehefa tena diniana de ilaina zany ny fifampiresahany gasy samy gasy ka hiteraka fifanarahana vaovao idirana any amin'ny fifidianana ka tsy haiko na gouvernement d'attente na génie na tsy fantatro azonao satria tsisy mahalala ny ao anaty akibon'ny ombo izy azonao fa ny analiziko fotsiny aloha dia tsy maintsy misy accord politique mialohan'ny fifidianana fa ny daty tsy miamitra ny daty tsy miamitra satria zareo namoaka an'io de ilaiko zany alohan'ny 12 décembre azafady fa diso alohan'ny 12 juillet zao dia satria efa farany volana antsika quelques jours sisa de ivoaka tokotra nene io ka na de gouvernement io zany mamoaka an'le daty fa zao nge io alan'io no afabaraka sy ianao zany mangataka an'le izy sa hoe efa zany zavatra miomankomana ambadika any ka ny gouvernement za tsy mangataka an'izany fa tsy Christian Taberana mandahatra an'izany fa ny chef de gouvernement no miteny sy ny CNI no miteny lehibe ny CNI tany amin'ny fivirina ifarany teo raha nahita ianao sy maintsy mivoaka mialoha izy fa raha fatarany izy amin'io daty io ny ana de engane koa mba tsy hihitatra le fampidirana an'le olona ao anatin'ny lisy mpifidianana na feno na tsy feno zany de miala tsy miala fondro na botolo na tsy botolo ny fomba itenenako azy terre ny fifidianana na io 10 millions io fotsiny aza ny inscrit ao anatin'ny lisy mpifidianana de hitantsika hoe ahoana ny résultat satria ny lalana iresa-pirenena raha ohatra ka 25% ny taux de participation tokony ho rava ho azy zany io fifidianana satria tsy crédible le olo azonao ary ny lalana iresa-pirenena koa de mametraka ny asasamanilany ny mponinao aminy de 13 millions 500 norme internationale ka rehefa tratra io ry CNI de aza mijidriky nareo fa raha vao agny io processus électoral io ndaotsika iresaka aloha fa tsy marasy mifampiresaka de am'izay fotoana zay tsy ho tratra ndray le 9 novembre ka io ane olombelona fa nany baiboly nataon'Andriamanitra ane na Madagasikara misy foana hitanao na ianao ary mivadibadikevitra tsy mivadibadikevitra ianao miteny ale fifidianana tsy maintsy mandeha ninkodona ninkihatra 9 novembre de io ndray ianao miteny ndray hoe ka tsy ningetsy baiboly tsy ohatry zany ka raha ohatra ka iverina iresaka andamina am'izany resaka processus électoral zay c'est sûr fa tsy maintsy hevitra ndray zany le fifidianana ka tsy maintsy hevitra fifidianana fa tsy zay tena position le Christian Taberana ny position sady gauche ny droite ny position de zao raha maha-olombelona sy maha Christian Taberana eto mandeha fifidianana io satria fa tapitra zay ny lalam-pandrenana azonao fa eo le tenenako foana na Madagasikara zahay mpanao politika zany miasara velasy zavatra efa hita fa sy possible fa tadidio ange ny filoha Marc Ravalomanana efa nangataka ny fifampiresahana io ny fangatahana fifampiresahana na Madagasikara de tsy midika hoe mitsatsaka na matahotra araka ny voalazany tenin'ny vocabulaire ny tanora am'izao fotoana zao fa ty filaminana ny filoha Marc Ravalomanana azonao ka rehefa akato karaha zany le izy mbola nitenene izy fa tsy nangataka izy fa niteny hoe azo atao izy ao anatin'izao quelques mois zao no mifampiresaka ny loi électorale azo atao izy no mifampiresaka amin'io momba n'io CNI io azonao fa ny afarany moa rehefa avy any Antsirabe zahay de ny démontevany primature ny garde du corps hitanao izy nefa de zany antsony andriamatofilohan'ny CNI mihitsy tsika hoe efa nifanaraka tato efa nifanaraka tsika tato fa processus électoral mandeha de mampisy an'le processus électoral zay ekeny rehetra sy mangarahara ve ho any fidémontevana na filana vaniny amin'ny filohan'ny fanoherana de ny filoha Marc Ravalomanana zay tsy vitan'ny filohan'ny fanoherana irery izy fa manana statut ancien chef d'état misy resaka mivoaka any amin'ny hoe tsy nanara-dalàna naraka tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana maninona le mpitandro ny filaminana mpiambinazy ka zay no namirena anazy ary amin'ny primature zany andro any zany tsika zao manao ahoana zany zay situation andro any moa zany mbola misy fampiatsona ny zara fitolaha reo tsy haiko hoe inona fa vaovao moa sy maintsy mandeha rehefa avy eo dia eto zany miantso ny commandant de bataillon ny primature taratasy araky ny lalàna araky ny chef d'état teo alohanazy midétaché-nyreo olombelonanareo reo any amin'ny filoha Marc Ravalomanana ary 12 ny totalin'ireo fa tsy fito 12 ange azonao fa fito ny nameny zareo zany de fa tsy manara-dalàna rehefa nandeha le publication Marc Ravalomanana officiel tao amin'ny Facebook zay hitantsika vaoaka malagasy regny dia natahotra zareo satria ny Nations Unies sy ny tariny koa reo diplomate reo gaga taitra daholo zany ny rehetrarehetra ahoana indray ty azonao nefa tsika ho any amin'ny fifidianana ekeny rehetra sy ny any filohan'ny fanoherana gafira sady tadidio nefany
fa candidat la présidentielle Andriamatoa Tabera sy ireo namany tamin'ny fotoanandro manana droit anakiroa anankitelo miambina any amin'ny propagande regny de eritrereto zany ny sotatiny chef d'état teo aloha 12 zay atao amiko ato le izy mako fa misy azo détaillena eto 12 ny azy azonao miambina azy sy miambina ny fianakaviany vady amanjanany azonao fa fito ihany nomena angay fa lany ritra anga ny drouia na ny taranaka miaramila ny mpitany filaminana ao primature ny chef de bataillon fa za zany tsy manome tsigny an'le chef de ny commandant bataillon primature eto satria verbal le izy mato le izy nataony verbal de chambre mail dia tamin'io andro ihany prime ministre nampiantso an'ireo olombelona reo hoe ahoana lesany no niverina de discussion be mono tao zany de zay niana de efa niverina de fa nolanolaka teo zany hitanao ihany ty fitondrana ty manolaka na magnifiky andraikitra any amin'ny tsy tokony ho izy de hoe averenireo olombelona reo de andro any amin'ny amin'ny folo alina ny mpiambina ny filoha marika Ravalomanana anakiray zay tsy tononiko anarany eto na efa niverina zay zoka efa niverina zay ok misaotra an'Andriamanitra zany fa efa niverina nareo fa nareo ihany ve atsika niaraka tany Antsirabe no niverinao sany soloana araky ny voalazany vaovao ozika atreto aloha zay tsika le niaraka reny ihany no niverina satria ny mahatonga ana miteny an'izay moa sady mpiambina tany Antsirabe no animateur tany Antsirabe tam'ireny tolona reny zany namakina ny barrage reny zay makasika an'iny tsy maintsy horesako kely ihany koa ny raha kinampy sam'izao fotoana zao de matsoko Christian Rabera satria nanomboka amin'ny farany herinandro teo tena nasany tirakady hevitra be androantsika miresaka dia nampidirina ponja vonjy maika zany ny tale général pisolo toerana eo anivo amin'ny kinampy sa Ramatoa Tsaboto Joseline zay fantaritsika fa anisany manana andraikitra isolo toerana zany ampidirana ponja iny samy manana ny vaovao moa zany fa raha ny vaovao official de hoe fampidirana piasa tsy ara-dalàna no tena nanenjehana azy misy vaovao mivoaka indray nefa rehefa mivoaka ampiaramiasa aminy misy any Andriamatoa Andriatiny say nahitako maly amin'ny hoe juriste hoe misy baiko tsy nekeny na famoahana vola eo ihany koa misy olona mibody fiaran'ny kinampy raha ny fanazavana zany juriste ampiaramiasa amin'izany ka nandan'izay izy ary zay io zavatra atao amin'io pitehana tsotra hoe fa 3 taona ny asana tao amin'ny kinampy sa niady ho an'ny kinampy ary ny dadan'io lehibe ny kinampy sa taloha ary misy ohatrany hoe tsy faly amin'ny ankoony amin'ny hoe nahazohony an'le toeraka ohatrohatr'izay le trange ka resaka pratika politika foana no hitondrako an'izy Andriamatoa Tabera Christian de manasanao foana ny na Madagasikara ianao ohatra ny mbola tsy nanokatra jus aleo asinatsena jus satria mafana ny adevitra zao na Madagasikara resaka kinampy sa io anao tiako citron ministre ny asam-panjakana ny Tabera Rainy tamin'ny fotoagnandro mba misy mba zavatra fatapatatry ihany momba an'izy io tamin'ny DG teo aloha zay raha olona moa zay nenjehana regny natao anazy ary manao kompatanana aminy aho eto sy ny fianakaviana zany tao anatin'izay de fa mpiaramiasa akaiky tamin'ny DG raha olona io le madame Joseline io zany azonao fa kafantatra loatra zay mianadamianaka zany fa anisany olo manana principe araky le voalazanao teo le droit zany fa sy mala droit conseil spécial conseil spécial ngamadoerana sa inona tsy fantatro oui tam'izany de lasa moa izay baban'izy io moa efa DG ny kinampy sa teo aloha ihany koa dia zay nono zay fahatsarany fitondratena zay mba maro olo makasitraka de rehefa nandeha moa zay isorako any Andriamatoa filohan'ny Republika zany eto nanendry anazy par décret tamin'ny hoe intérimaire zany nitondra an'io kinampy seo zany ny filohan'ny Republika ne amin'ny lafiny rehetra na Madagasikara mety maro ihany maresy lahatra azy amin'ny hoe olona tsara ary olona tsara sitrapo fa le magnodidina ane filoha miketrika manongampanjakana agnatiny misy mpamosavy malemy ao izy ny filoha Rajonary Mampianina tamin'ny fotoanandro raha tadidinao agnaty lapa ao azonao ka mailo anao Andriamatoa filoha fa io olo jiaby magnodidina anao olo efa isisilagnana zaby izy eo ankamaroany azonao satria gn'antony io Ramatoa madame Joseline io araky le voalazanao teo raha resaka corruption zany sy mipasy amin'io ary maivana be zany motifa nampidirany paky anazy agny zany ary se paky napiditrany io fa misy commanditaire ao hoe ampidiro fa za efa fantako le olo miteny an'io izy ary zay za mbola tsy teny fa ao anaty gouvernement io ihany mba tsy tenenako hoe no ihany miteny report politique za tena miteny eto tsy mbola fitenenana anaran'olona fa ao anatin'ny gouvernement io izy ao anatin'io lapany mazorive io le olo mety lehibe ao ve olona io sa mety membre ny gouvernement le olo fa iaho tsy mbola iteny an'izay eto fa mbola aty aminay ty profony zay ka io zany sotragna anahy
mandeha ny orinasa secrène agny azonao inona ny afaran'ny orinasa secrène firitaosa ndraiky raha magnolo aminao nagnino sabrogegna agny zany da gadregna agny azonao de azonao tiako zakaigny hoe izy le olo ka gnanahy zany sotra olo efaty zareo ny diferena fitiniko le izy magnino gnanay lata farafangana izy ame lata simasignana izy ame faritany avao gadrainao agny alors nga tena miala signy miala fondo fa tsy resaka tribalisme ty na resaka rasiste nisy DG teo aloha teo modiny gadraina le DG fa namoaka le 52 milliards ino moa zany 52 milliards de francs moa izy sa 10 milliards 12 milliards d'ariary tsy zay le izy teo de ny modiny gadraina tagny d'après 2 semaines tsy ampy mois akoriny de nevakena modina rary agny France agny satria ino satria olona taiza zay raha zay zany tena miala signy fa tena mba soe magnavakavaka olo eto azonao ary za miteny an'izany satria mpanao politique so de tsarainy sasany amin'ny langaziko ndray matoa miaraka amin'ny filora valimanana de tsy misy fanavakavanana entre anay mianaky amin'ny resaka politique fa resaka teknique io tiako teny an'io maninona moa zany rehefa cadre côtier de atao ohatran'io izy vonogna ohatran'io tena miala signy misadressé aminao ndre mato filoha fa zay avy amin'ny faritany enalany anao besaky indrindra araky regny tricage zay nataonareo regny any mbola tricage na Madagasikara fa tsy mahavita tricage avy amin'ny faritany tsony ery filoha sy ny firongony amitindray mitoraky ty ka ny tiako tenena de zao mitodika amin'ny mpitsara aho zay ohatrany todiako tamin'ny mpitsara ohatrany taminahazo anay tamin'ny mambrany gasy leo teo fa amoaka didy mpitsarana tsy oela tsy fitsarana tsy oela amin'igny raha matoa DG igny ary antony aloha le resaka nomination de DG ny Knaps aloha iantona aloha iantona izy matoa filoha satria ny volan'ny Knaps de ohatrany volan'ny Masera ihany koa izy io vola sinena io sy vola mpanjakana fa volany hoe anao na Madagasikara ato amin'ny Real TV de te cotisenao any amin'ny Knaps zay politique napetraky papatabera tamizy ministre ny fonction publique niaraka tamin'io raha matoa io sy le DG taloha teo de nametraka le Knaps amin'ny teti-bohatra le Knaps amin'ny teti-bohatra politique n'Andriamatoa tabera n'Andriamatoa tamizy mbola fohy ny ministre ny asa mpanjakana miteny anao hoe ohatrany misy havanavana fihavanana amina membre ny gouvernement tao ny abrogé ny ana conseiller sy ny tariny mariny io azonao misy to hoe fanta mihitsy misy tao zany de rehefa abrogé reo olona reo de reo le niketsika ary reo zany ny tsara position raha milaharanao satria misy 1 2 3 4 5 izy eo de le 5 avy aty lasa premier de le deuxième lasa le cinquième lasa deuxième ohatrohatran'izay le izy irombaka inana ny volany Knaps ho asika vahoaka malagasy zay tsara toerana am'le DG tsara toerana am'le DG zany de eto zay ny lazanao hoe ajanogno le ajanogno eky aloha io ary manao appel zany eto amin'ny vahoaka malagasy zay mandrasaka lasa kemboka ao amin'ny Knaps ao mba hijoro anareo satria migadra io DG io noho ny avantage nareo zany noho ny avantage nareo le DG no migadra androany mba mijoroanareo ao anareo ao rehetra PCA ino délégué ino retour rehetrarehetra vao resaka Knaps tokony hijoro anareo zany miaraka amin'ny vahoaka malagasy hiaro an'io satria anisan'ny DG mba réglementaire io zany tena DG tena mahitsy io DG io tsy hoe noho ny avy amina farafangana izy na Madagasikara sy resaka vahoaka malagasy fa mba magnotanitania raha saigny manareo fa zany DG zao sy nino zany sy azonao resagna kolokolo ary manainga an'le olo na le akizy na le zaza zay ny recruteny amin'io motif nampigadra anazy io mba hijoro hoe tena marina le izy na tena tsy marina le izy fa tsy mety tonga de hoe zany zavatra motif maivana zany ampafiry ary raha ohatra ka izay le izy y compris koa le zaza nampidiriny tao zany tokony migadra satria na le mpanolotra na le zatolorana de miaraka agny satria kolokolo io zany hoe misy karazana hoe misy zanatsindrinila ihany ve zany tenao teneny hoe rehefa ihanina de atao zay le izy eto anena Madagasikara zay neny divagny mba le transparent amin'ny resaka administration azonao ary zay nampiavaka amin'ny président Nikitana rehefa lasa ministre teo izy tena mitovy zany traitement égalitaire zany amin'ny lafiny resaka aux emplois de l'État azonao sy misy hoe ty zao na ty zao zany na ty avaria na ty sy avaria azonao fa tokony mijoro satria gasy reo miasa reo serviran'ny vahoaka malagasy fa sisy hoe ty avaria na ty avaty zany izay ne maha-CRN na io koa zany niarahana tamin'ny président Zafy zay zany lo izy enatry amarana ny fandarantsika raha siraka hoe ty mpamanana mba ataoko tsiatra kely satria nandehibe moa ny resaka teo ny amin'ny hoe malagasy tsy malagasy adihevitra foana tsy mety tapitra eto Madagasikara amina fitondrana ny fandimby ity antsotsika hoe valifaty politika exil politika
sy ny maro samihafa ity amin'ny alalan'ilay alternance moa zany rehefa tonga fanjakana de neo aloha manenjika teo alohany sy ny sahala am'zany efa fotoana ave zao satria araky ndambara teo anisan'ny mampiavaka ny rainao ny resaka CRN ny fampiavahana pirenena sy ny sahala am'zany io contexte zao io ve anevitra ao fotoana an'izany ve zao maro reo gadra politika androantsika amin'ny resaka tao anatin'ity rosine ity fotoana zany ve zao tsy fantatro fa mba amaranantsika fantara mba adevitra ty kosokafana miaraka amin'ny Christian Tabe tena misaotra besaka na Madagasikara fa tena mpanao gazety professionnel enao aty amin'ny farany vao mody veto ny ty fanontaniana ty fa io efa tokony efa nilazaiko taloha amin'ny CRN moa zany dia ny vondrona niaraka tamin'ny professeur Zafelbert PSONAM ary nametraka mihitsy izy talohan'ny nalasa azy aminay moa zany regny de considérevanay olobe mpanjaka zany regny mpanjakan'ny demokrasia mpanjakan'ny fampiavana pirenena izy rainy demokrasia rainy fampiavana pirenena zany izy de aminay regny tsy nandeha fa nandeha namanga afatra napetrany zany dia aza mandeha aty aminay aty abetsika o izy raha tsy tanteraka ny fampiavana pirenena zay zany mba afatra napetraka de eo koa zany mahatsahany ray aman-dreny mojajaona zay manao kompatanana mponina tapany atsimo no Madagasikara aza miteny amiko izy na aza mandeha ty amin'ny fasakotia raha tsy tanteraka le fédéraliste de io décentralisation jajajainy am'izao satria manko fédéraliste io zany ohatrany zavatra tabo izy io zany raisiny sasany amin'ny côté race fa io ihany le décentralisation tena effective inona moa no ilazanao azy raha décentralisation na effective na sy effective am'izao fotoana zao zay misy mivoy be da be fa anisan'ny tondra ny toakevitra tamin'izany anakenina zany zareo fondateran'io c'est-à-dire que agnarany fa anisan'izany papa Vavao Benjamin anisan'izany Henri de Cachera anisan'izany papa Tabera zay fondateran'io dia tamin'ny 6 mai 91 tany angamba zio raha sy diso am'izay daty zay de manao kompatanana ny zareo regny zay mbola velona eto Madagasikara verina kely ao teo fotoana ve zao izy ianao amin'ny resaka exil na sy exil amin'ny resaka hoe famitsorakelika na tsy famitsorakelika zao na Madagasikara amitsika voaka malagasy ny Filomarka Ravalomanana de mametraka an'izay langage d'apaisement zay foana raha ny teny izy tao amin'ny CENI dia nitodika manokana tao amin'ny membre ny gouvernement hoe toerana nandalovanay nge izy io fandalovana ny toerana fa za dia manao fagnahy be loatry manao toetra be loatry raha za misy toetra loatra zay zany tinytenenina amin'io za midetaille azy eto diko tenenina am'izay nametraka langage d'apaisement foana ny avatia climat d'apaisement foana mialohan'ny fifidianana ny avatia amin'ny fanoherana zay taritina Andriamatombo Marka Ravalomanana eto koa zany dia nametraka foana ny Filota Berarandriamanantsoa sy reo vondrokery zay miaraka amin'ny CRN dia nametraka an'izay foana ihany koa fa izy zany miainoka satria manao azy mafy be daholo angely fitondram-panjakana am'izao maneho hevitry tsy haiko zay anaty lohany Andriamatombo filohany fa za eto ampamaranana dia manao antsova amin'ny Andriamatombo filohan'ny Republikan'ny Madagasikara hoe zay filoha faratampony zany eto Madagasikara aoka zay Andriamatombo filoha tapitra zay efa ho quelques mois sisa tsy tsara amitsika zany hoe avy mitondra Madagasikara paradisa tsy tsara amitsika zany hoe sady tsisy dikany amafisiketo io ariary io par rapport ny euro raha ilaninany satria efa 10,000 mahery izy zao karaha na 4 milliards zany volana angalarina teto na 4 milliards zany volana hodikodina teto volam-panjakana sy reo are pirenena reo hoentina ivelany agny efa nisy zany tranga zany tamin'ny 2001-2002 efa nisy ihany koa zany tamin'ny Republikan'ny Fandalo même na tamin'ny filora Jonary Mampianina teto aza dia sako ny milaza eto fa tokony zany zao ampy zay fifanenjena politika zay andao atsika iresaky mialohan'ny fifidianana herignandro anke de vita zany ary ny FFKM koa dia angaviko eto rehefa miditra am'zany lobbyina zany FFKM efa mivora gauche à droite mamora resaka mpanao politika sisy maharasy an'izany ny fifampiresahana ao tsy midika hoe matahotra anareo izahay fa resaka principe io na Madagasikara so asika voaka malagasy so asika mpanao politika so asika miaramila manamboninahitra azonao na lefitra na ambony na général aoka asika mba hitodika am'le hoe fihavanana malagasy zany mba ametraka an'izay ambony indrindra zany ka za zany eto raha ametranao an'izay tena poro zany am'le question anao satria fantako tenao tongavagny fotoana zany zao hoe iverenan'ny exil na exilé politika rehetra na naipony na tsy naipony eto Madagasikara raha gne kabaro sa tao andapa raha ohatra keto Madagasikara ny resana raha aminay amin'ny sud-est igny raha gne kabaro sa tao andonako izy na sa tao andragno be sisy kabaro na fanapakevitry masiny zany eto satria masiny ty tandrazasika ty ka oka sika mba amelan'ireo exil na exilé politika na naipony na tsy naipony reo
na sitrapony zany na sitrapony nandeha no ne fagnenjehana madinidinika na fagnenjehana ngezabe azonao mba hiverigna eto Andriamatofoloha satria anao nafatarako anao tamin'ny voalohany dia olon'ny fihavanana anao raha nametraka regny kianjan'ny demokrasia regny am'izao moa ny loboloboin'olo na ny baribarain'olo magnodidika anao dia sy nasianao ntsony kianja fanehoan-kevitra zany eto Madagasikara anisany nefa ne nilancé anao zany tamin'izany fotoana zany ka miverena anao amin'ny fotom-pisainana malagasy mba hiverina amin'izay zavatra zay satria zoko be anao Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo mpanao politika atahaka an'izany koa ny Flo R Jonar Mampianina zay sorako azy ny araaba ny gasy rehetra teto tamin'ny télévision hitanareo regny message napetrany regny dia message na sagesse na fahendrena zany regny dikan'izany managna toa anao Andriamatoa Flo satria anao zanony indrindra aza baribarain'olo na rebereben'olo anao hoe fa magnatonga an'izy rola na mandefa sahiraka manokana satria anao managna conseil spécial zay efa nomeko afatra tao amin'ny CNI regny kabarinao tandapa regny raha tao amin'ny rova regny dia regny kabary sy mampiavagna asika regny atanke Sud-Est tana mbola maro izy reo taranaka mpamadika zay mivovo mivovo zany amin'ny Sud-Est amboa alika zany président sy langage d'apaisement mbola fitiavako anao iaho zandranao Christian Tabera magnafatra eto ovay le langage efa kely ny fotoana hitondranao an'ity firenesika ty sy lala raha sitrapon'Andriamanitra moa raha ny fivavahanareo dia ianao no eo fa raha ny fikasan'ny malagasy zay maro anisy aloha hatram'izao sy avy aty amin'ny fanoherany sy reo vondrony iraisam-pirenena zay hita aloka amin'regny fipokany dossier zay napokany la France regny dia sy hay moa na anao ihany koa ao anatin'ireny scénario reny mba imanevre dilatoire zany na imanevrena isin'ny tetezamita dia zany rehetrarehetra zany azo debatrevana daholo zany fotoagna zany zao iveregnan'ireo mpiray tandrazana amitsika na tonga de miteny eto misy hoe manao kompatanana anazy androany ny Ranabavy ministra teo aloha Ontina Realy zay fantatra fa patronareo amin'tiky media ty fotoana zany zao hoe raha satria raha ny volana ny teti-bolana apetraky io vehivavy io tao de betsaka fa aiza daholo nandianany io aneho hitanao zany anatin'ny réconciliation nationale zany na Madagasikara mbola misy en moyen terme misy à long terme ary misy am'izao à court terme zany satria ny vola zay napetraka tao taizany hitanao zany raha vao discutena zany io ao anatin'ny fampiresahana foana zany nahitana maromaro tsy resagna zany zany akory tsy anao jiola miaroaro ato atsika fa ao anatin'ny CRN io zany de misy ny commission na vérité ary misy ny commission na justice ao misy commission na maromaro zany ao ka aleo asika samy gasy aloha irégler ny problème asika anjaran'ireo mpamasy vola fosiny mara eto aneo miverina zany tsy aleo tena zany mihitsy atsika raha tsy mifampiresaka tsy aleo tena zany misy atsika raha tsy mifagnara-kevitra tsy aleo tena zany misy atsika raha tsy miara-manonja mialatsiny na de tsy tian'ny sasany ara ty hoany amin'ny fampandrosoana zany ohatra ny fosiny ane jerenao reny image tena mamasina omaly reny na Madagasikara iza tamin'ny fanoherana ny tonga tany fa nivoaka de tonga izy tonga eo mameno stade eo ijery spectacle izy eo na hoe tsy jerenao akoriny azonao aza de faly loatra zany fitondra mpanjakana sao de mamita tegna hoe io monsieur le président ny artiste rehetrarehetra jiaby regny mandobolobo anao satria mihinam-bola izy asa miditra am'iregny anao monsieur le président fa zany teniko zany raha misy cellule ao amin'ny présidence ao miaino an'izany androany de mba manaova débat kely manaova analyse anao amin'ny teniko zany fa nataon'ny filohan'ny république nandalo teto daholo io geste ohatran'io fa nakaizany efa rany varinakady daholo azonao ka tiako tenenina aminao mbola kely raha nitondranao nijerena ara-politika jerevo no avy politika anao sy ny fianakavinao sy ny zanakinao sy ny zay antoko miaraka aminao agny amin'ny TGV-nao agny fa aza manaiky rebereben'olo anefa président merci président regny rehefa anao nyrobaka eo rehefa avy eo na rava eo na ny téléphone anao efa tsy misonina na ny téléphone anao efa tsy misonina io ary reo le olona andositra ty aminay daholo rehefa avy eo satria fatapatratay daholo ihany ane reo na ny solom-bavambaoka anao lazainao fa maro anisa reo azonao ka exécutif monsieur le président taterao ny adievitra momba ny concertation nationale momba ny fifidianana mba hapisy ny apaisement mandritra ao anatiny ao arina ny fifidianana zay zany ny teniko na Madagasikara tapitra ny fandaratsika Andriamatoa Christian Tabera kasako manokany ianao nanaky nasain'ny fandarana tamin'n'itya alina itya ary mankasitraka anao ihany koa amin'ny adihevitra zay hoentina zany ho an'ny firenena afatra farany kamany afatra farany na Madagasikara dia mitodika amin'ny voaka malagasy aho mijano hoe mitodika aminareo voaka malagasy
raha ohatra ka nisy nandonatsika na ny diaspora na ny eto atoerana ny teniko teo a dia ny teniko no ario a fa ny tenako azarina fomba ny miadevitra amin'ny alalan'ny politika ary tsy anana-pahavalo ny politika fa samy fitiava-tanindrazana na zay avy aty amin'ny fanoherana zay taritin'Andriamatomary Karavalimanana na ny fanoherana rehetra tsy sanavahana zany a zay vonjikery miaraka ny adihevitra eto adihevitra dia malalaka misokatra amin'ny rehetrarehetra ny antoko kitany Madagasikara na ny RMDM ihany koa ka noho izany a dia misokatra aotsika ny vavahady a ny fanakalozakevitra tsy atao apirafy akory ny adihevitra tsy mitovy tsy maharatsy fihavanana ohatra ny adivaritra tsy mitovy a tsy maharatsy fihavanana zany zay fa ny afotsiny eto zany a dia mitodika aminareo voaka malagasy maiza misafidy ary manentana iandana jerevy le lisy mpifidiananareo fa mbola manana fotoana kely tsika sisa io a na be tsika sisa io a dia mba andana mba mandeha mameno sy mijery sy miverifie an'izay satria tsy maintsy mandeha amin'ny fifidianana nininna korotana nininna fifampiresahan'ny mpanao politika sy maintsy fifidianana ihany ary eto koa dia mananga ny gouvernemanta mba hiprésise sy ny CNI tsy anjarany CNI moa zay fa ny gouvernemanta nametrany hoe 12 juillet tonga de fixeve le date a dia mandetsika amin'ny élection dia eto ihany koa mitodika amin'ny tafika malagasy rehefa tafika malagasy dia ao daholo nareo rehetrarehetra ka dia mijoroa mba hoarin'ny tanindrazana tokoa nareo a mba tsy ametraka hoe hiaro ny fitondram-panjakana sy ny androm-panjakana zay fa tsy mandeha am'izay lona am'izao fotoana zao ary mino aho fa misy vondrona any a mba mety hoe mba tonga saina ihany ano any a ka nareo reny mba teneno lehibe nareo na nareo lehibe ihany koa mba fampiresaha am'ireo olona fehezinareo reo efa tsy rariny ntsony ny fantraham-bahoaka am'izao raha ohatra ka nijery fotsiny atao amamasina omaly raha ny amaron'ny kintana na ny bokitra na ny amaron'ny tany filaminana dia tokony hoandro fahalemana ny voaka malagasy fa indro fa tsy zay ny zavamisy fa hiaro ny fitondram-panjakana tokoatra ny dianareo eo ka ovay zay devisenareo zay fa tsy zay ny devisenareo ny devise sy ny devoiranareo dia hiaro ny voaka sy ny fananany surtout ny aty amin'ny gendarmerie moa zany dia tanindrazana sy ny lalàna no mibaiko an'zareo ka noho izany ao amin'ny de la loi nareo dia mijoroa fa fotoana zao tokony hijoroana aza miditra amin'ny adevitra politika nareo fa avelao hoe anay politique ny manano an'izay politique zay ary tadio fa ny autorité civile foana ao no mibaiko ny autorité militaire ka ny autorité civile zay mitondra fanjakana koa eto na ny préfet na ny chef district sy ny tariny sy ny gouverneur zay tsy ara-dalàna dia mba hoaka ajanony zay satria rehefa aveo ilazainareo fa anao valifaty politika zay rehefa aveo zay tsy manao valifaty politika zany miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana fa ampijoro ny tena fahamarinana eto Madagasikara ka dia mitodika aminao na Madagasikara ny mamerina ny fiarabanana sy ny fisaorana anao teo sy ny voaka malagasy misaotra anay misaotra anao mba nanasa anay avy aty amin'ny antoko kitany Madagasikara zay mpikambana feno ao anatin'ny RMDM ary mambra ny Gasleo ihany koa sy ny CRN ka dia manao kompatanana re tompoko lasy tompoko vavy dia manantena zay fa mbola hoasaina ho eto amin'ny magnaraka zany dia tsy adinoko moa zany manao kompatanana amin'ny district zay nipoirako dia farafangana ary ny commune zay tena tanindrazako dia ny commune ny Vato zany ao anatin'ny district ny farafangana zay ao anatin'ny région ny Atsimosikana zany dia kompatanana mivoaka malagasy rehetrarehetra sy hanavahana zany mangasiraka indrindra dia matao Christian Tabera mangasiraka isaorantsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity ality ny fandarantsika mamy fotoana andao amin'ny rapitso tompoko lasy tompoko avy veloma tompoko Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.